Miaraba nareo mpijery rehetra ny tokantrano any ny tenanay tombo klasy tomboko vavy ary faly mandray anao ato anatin'ity fandaharana iresahana indrindra ny lanja ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina araka ny fahitan'ny finoana silamo azy ity iaraka amin'ny Sheikh Komel atrany isika mpanabe ara-panahy hitondra ny tsara ho fantatra rehetra ary anohy ny dinidinika izay efa ny fanaovantsika teto faly mandray anao ato anatin'ny fandaharana ny tenako Sheikh miaraba anao ihany koa assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly marhaba nareny rehetra ihany koa ndrindra fa roza terabovao amty herinandro ty sy amty volagna ty ny tenako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya. Sheikh Komel misy karazany efatra ny tomany reny zaza ireny hoy ianao tamin'ny fandaharantsika farany teto efa voaresakitsika ny tomany voalohany izay hoe fiderana an'Andriamanitra, ny tomany faharoa izay hoe fandefasana tsodrano ho an'ny mpaminany hiditra ao anatin'ny tomany fahatelo isika zany hoe eo amin'ny fahatelo herinandro ny zaza voateraka. Inna ndray zany io tomany fahatelo. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Volontaire de makasitraka lenahar nan min fahasalamana sy ny fombiazana amty andro aniuty artsodrano ho an'ny zavaboary mendrika indrindra Muhammad zanaka ny Abdullah sy ireo fianakaviany masina fanilo ao anatin'ny fahitsina ary mamerina araba indray mandeha ireo namatsika madama Asman indrindra fa ireo namatsika zay terabovao satria maro ro olona zay lina manaraka zao fandaharana zao ary mety tamin'ny herinandro lasa igny dia sasany mbola tanatin'ny voka fa mety zao de mety fa voaterabovao zay ngany Andriamanitra hamalavala ny zanany fa moa ve tsika afaka manao doan koa engany mba betomany ny ankizinareo zay mba mahazo le fahasoavana sa engany Andriamanitra mamalavala ny ankizitsika rehetra angatatsika amin'Andriamanitra isaratsika ny tompo Andriamanitra ilaina hary zao tontolo zao nanometsika ny fahasalamana araka navalatsika teo ary ihany koa ny fahavitatsika ny adidy zay mitodika amitsika tsirairay amakasiky ny fanontania madama Asma sy fanontania roriny rehetra dia ny makasiky ny fitomanina fahatelo ino ndray zavaboavao entitsika makasiky ny fitomanina fahatelo satria tsika teo naresaka fa voalohany dia fidiran'Andriamanitra ilaigna ny olombelona rehetra midiran'Andriamanitra mandrakariva satria Andriamanitra miteny bismillahirrahmanirrahim wadhkurullaha dhikran kathira hoe diranareo Andriamanitra tsiravao Andriamanitra mandrakariva io ihany koa ilaigna fandefasana tsodrano ho an'ny mpaminany ka ny fahatelo inona ny fahatelo dia hoe ny fahafantaran'le zaza fa avy amin'Andriamanitra izy io zany le tomany le fahatelo hoe milaza fa zavaboarin'Andriamanitra izy de mety manontany atsika hoe taiza na afantarana zazakely zany zavatra zany de raha tsika mijeriny hoe tokony tsy fantany koa nge le fiderana zany tokony tsy fantany fandefasana tsodrano fa mahazavaboarin'Andriamanitra azy dia hoe izy de mafantatra fa izy avy amin'Andriamanitra fantatsika tsara fa agnatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim misy andininy milaza fa ino atsika de efa nifanaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny tontolo zay tsy hita maso tany amin'ny surati Yasin Andriamanitra milaza bismillahirrahmanirrahim alam ahdi ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan sadaqallahu al-aliyyul azim nambara Andriamanitra moa ve tsy afa nifanaraka taminareo zao olo taranaka ny Adam mba tsy hanomponareo ny satana de tsika afaka manontany tena hoe taiza tsika nifanaraka tamin'Andriamanitra no ny antony le fanadinoana zay misy amitsika no ny fahotana dia adintsika io fa misy teny reo mamitsika aby reo milaza fa ino no ny antony zahay olo araka nambarandreo izahay olo masina dia tadidina io fanaovana fanekena tamin'Andriamanitra io ka ny zaza vola voaterika dia mbola mahatsapa tsara an'io fa hoe ino izy dia avy amin'Andriamanitra Andriamanitra nahary azy ary zay mahatonga hoe misy le filozofia le filazandreo hoe le zaza mitomany ary fa nazaventsika tamin'ndraiky andro hoe mitomany satria na tagnatin'ny tontolo zay nafinaritra anazy teo satria manko izy tao misakafo mangatsitsika misy hafanana kelikely agnatin'ny kibon'ireny ao fa rehefa mivoaka eo dia raha tsy saroanao lamba izy de mety mangatsika lasa amin'ny tontolo hafa izy de lasa mitomany eo zany fahatsapany amin'ny herinandro fahatelo fa ino izao dia zavaboany avy amin'Andriamanitra ary tsy maintsy iny mbola resantsika manaraka manko tsy maintsy mbola iverina any aminy ary io mahatonga mamitsika voalohany Ali ibn Abi Talib alayhi salam na hoe karramallahu wajhahu fil janna zay filazany sasany azy Ali ibn Abi Talib alayhi salam izy milaza manao hoe rahimallahu abdan arifa min aina huwa
wa fi aina huwa wa ila aina huwa. Hoe indra fon'Andriamanitra ho an'ny mpanompo anankiray izay mafantatra ny teniny avaiza izy dia ary aiza izy ary ho aiza izy. Zany dia teny masina voalay tamin'iza Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Raha jerentsika hoe avaiza tsika avy amin'Andriamanitra. Zany hoe eo fahafantarany zaza amin'ny herinandro fahatelo dia tsapana fa zaho dia ino zava-boan'Andriamanitra ary avy aminy dia mbola ho avy le ino ho any amin'Andriamanitra. Fa matetika atsika dia ao anatin'le zaho dia ho an'Andriamanitra dia eo tsika koa masy manadina amin'izay dia ho any amin'Andriamanitra rehefa avy eo. Zay mahatonga atsika mbola ho avy hoe fanazavana hoe ny makasiky ahoana ny fiomanantsika rehefa tsika hakana amin'Andriamanitra moa avy mitovy amin'le fahatsapantsika amin'ny herinandro fahatelo efa zaho dia amin'Andriamanitra io satria ny manam-pahaizana rehetra milaza fa ny olombelona rehetra mihitsy tsy maintsy mandalo hoe fahatsapana fa izy dia avy amin'Andriamanitra satria hainy fa hoe izy tsy nahary ny tenany fa izy nisy pahary. Ka zay ngambany hoe ny fampidina voalohany Sheikh Komel le izy moa nalahatra ao tsara mihitsy hoe herinandro voalohany zao ny dikan'le tomanin'le zaza, herinandro faharoa zao, herinandro fahatelo dia zay hoe fahatsapan'le zaza hoe avy amin'Andriamanitra izy. Dia ono hoa Sheikh Komel ny ranomaso rehetra izay miseho amin'io fahatelo herinandro io ve dia midika daholo hoe io le zaza fa mahatsapa ny hoe avy amin'Andriamanitra izy. Sa hoe raha enenelanelana eny satria zavatra mety iseho ihany koa hoe mety hoe hitanao mantsy amin'ny fahatelo herinandro iny mety hoe mbola tsy sitrana tsara le fotrany, mety hoe voadona, mety hoe marary, mety hoe mando izy dia te hosoloana, mety hoe te hinono dia mitomany kosa hoe zay tomany rehetra miseho amin'io zany dia izay hoe fahatsapany hoe avy amin'Andriamanitra zay. Saotra betsika Madamassima ary za matoky fa lina tsara ho ray aman-dreny izay manana zany ka ao anatin'ny fahatelo herinandro amin'izay satria haka tombony tsara. Eny ny valiny dia ny tomaniny rehetra ao anatin'izany telo herinandro zany dia considéré fa ino izay fahatsapana fa hoe izy dia avy amin'Andriamanitra. Mety ilaza tsika izy io ka te hinono tenono zany hoe matoa izy tenono dia io sakafo natokan'Andriamanitra ho anazy ary io agnisan'ny zavatra anankiray mahagaga Madamassima. Raha tsika mijery ny ankizangy nataon'Andriamanitra milaza anatin'ny Qur'an hoe Allahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Hoe namban'Andriamanitra dia izy Allah subhanahu wa ta'ala Andriamanitra nahary zoto zoldo hoe izy namoaka anareo avy tagnatin'ny kibon'ny reninareo tsisy zavatra fantanareo. Nefa tsika raha mijery Madamassima hoe raha ataonao izy io ty hoe tanana ty ataonao ankaiky ny molotra ny zaza tahakany hoe fantany fa zany tsy nono zany. Fa rehefa ataonao ankila nono dia tonga dia fa hainy fa zany nono. Avy eo nono reny hainy koa. Dia izy ary nampafantatra io. Io le fahafantarana avy amin'Andriamanitra io. Nefa tsy tokony fantany io zavatra io satria Andriamanitra la ta'lamuna shay arô tsy zavatra ny hainareo. Afa-tsy hoe fahafantarana io zany qudra hoe herin'Andriamanitra nampiantrika hoe amin'ity zaza ty dia ary zay mahatonga anao niteny ndraiky andro hoe ny ankizy kely dia mbola malaika mbola anjely satria Andriamanitra migerer fiainana anazy. Ka mbola considérena fa ny fiainany ny tomany rehetra ao anatin'ny herinandro fahatelo io dia ino tomany hoe fahatsapana fa izy dia avy amin'Andriamanitra. Mety ilaza anao hoe izy nge nikapoko teo zay koa aloha indraindray manko misy ray aman-dreny rio amafisitsika eto satria tsika mpanabe eto amafisina fa nikapoko tsy agnisan'ny zavatra mahasoa ny zaza. Tsy agnisan'ny mihitsy na dia efa lehibe azy raha tsika mbola ho avy hoe amin'ny fotoana rehefa izy mihazakazaka amin'ny fotoana rehefa izy mandeha dia mbola ho avy atsika ahoana ataon'le olona mahatafavoaka ny zaza mova amin'ny alalan'ny kapoka samy le fananarana le teny mahalefaka zay aby tokony ino ho jerea fa zay mbola ho avy amin'ny etape zay amin'ny manaraka agny Madame. Ie mbola iresaka koa moa tsika ao anatin'ny fiarahantsika manaraka mahakasika ny tomany fahaefatra ny fotoanantsika nefa ity efa manome toromarika sady ny namana teknisianina ka maranantsika azy tanteraka Sheikh Komel afatra omenao ny mpijery atsika mahakasika an'izay tomany fahatelo mandritra ny ao amin'ny fahatelo herinandro ny zaza izay ianao moa niteny tery am-boalohany hoe tokony angataka amin'Andriamanitra ve tsika hitomany foana le zaza mba hananany an'izay fahatsapana ny fisian'Andriamanitra izay raha sendra tsy mitomany ary le zaza indry be matory foana dia ahoana. Mangataka amin'Andriamanitra tsika rehetra indrindra fa mitodika amin'ny lorena rehetra izay tera-baovao amin'ity volana ity ary ty ihany koa faran-taona
engany mba hitondra fahombiazana sy hatsarana ho an'ireny rehetra sy ho an'izay bevoka rehetra engany mba hanaraka ihany koa ro fampianarana zay atolotra antsika eto ary raha ohatra mamisy ny diso dia ialagna tsiny ialagna foana satria zay tsy olo masina fa izay kely atolotra anay dia avy amin'ny fampianarana vavy agnatin'ny finoana islam indrindra fa fampianarana voareta amin'ny lehibetsika Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka mirary soa sy tsara ho antsika rehetra indrindra fa ianareo reny rehetra ny tenako. Ia, mankasitraka anareo mpijery tany tokantrano tany niaraka taminay teto ary manome fotoana anareo raha mahaliana anareo ity fampianarana ity amin'ny herin'ny androany tahaka izao amin'ny ora mahazatra ny tenanay mametraka miveloma mandrapitafa indray ary tompo kilasy tompoko vavy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.